nanome hafatra mafonja ho an'ny vahoaka malagasy ny flora valmanana. Fahatapahan'ny jiro matetika miteraka fahatiantoka mihoapapana ho an'ny vahoaka malagasy. Ny tokona ireo mpitatitra tetsy amin'ny toby fiantsonana maki androany. Karakory jiaby antsika ny tokantrano izay manaraka ny fahitalavitra ny biasy amin'ny tiniany ity tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao karibo antsika jiaby anaraka an'izany hatramin'ny farany. Nisy ny afatra bevata izay nataony filoha teo aloha marika Ravalomanana sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony teny ampanefy tamin'ny omoaly. Mila mifoha amin'ny torimasony ny vahoaka malagasy jiaby nambarany ity filoha teo aloha ity amin'izao fiatrehana ny fifidianana amin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindininy. Manana ny lanjany ary mahasarotiny ny malagasy ny resaka tany. Io anefa no tena ahitana olana goavana ankehitriny. Nametraka afatra mafonja ny filohan'ny antoko-tim mba tsy hodio safidy sy tsy mora rebirebena intsony ny malagasy amin'izao fifidianana kominaly sy mpanolo-tsaina ny tanàna izao ka tsy fanatanterahana adidy fotsiny ihany fa fitsonjovana ny taranaka faramandimby. Tokony raiky ny fifidianana ozy mba hanaovana ny adidy tsy ny safidy safidio tsara izay hotoanana fa saondray hiavitra ny mangidy. Maia ny safidiatana reo hitonan'ny olona voro raha menjavy kely etseroa dia mivadika amin'ny tsisy dikany eo. Tia antoko tiako Madagasikara tia dia tena ampiseho mihitsy hoe tia ny malagasy. Tsy anatsika vahiny zany laha ny tanitsika na ny fananantsika eto Madagasikara. Rehefa filan'ireo malagasy rano mitovy hevitra amin'izay. Jereo tsara fa ny zavatra nitranga tamin'ny 47 dia nisy mpamadika tao e. Olona vitsikely. Misy zany zany tandremy tsara ny fitiavan-tena, ny fitiavan-kely ary tandremy tsara ny mamadibadika palitao sy an'io fa tsy tombontsoanao, olozanao io satria taranaka faramandimy ihany tsy mba tsy tsaranao aoriana. Nitondra fitenenana ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita tamin'ny anaran'ny antoko-tim ao amin'ny distrikany Atsimondrano nambarany fa fotoana tokony hahaizan'ny malagasy jiaby misafidy ny amin'io 17 ny volana Novambra ho avy izao io satria dia iankina ny ho avy ny taranaka faramandimby ny safidy izay hatao amin'io andro ny arobia io. Mbola Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala trany no mitatitra ny andindiny izay. Mila sehoantsika zany firaisan-kiny zany amin'izao andro ny fifidianana izao. Mila be ny tanàna maro isika ahafahana miara-miasa hampandrosaingana ny firenena malagasy. Fantatsika tsara ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa kobaka ambava sy famitahana andrendray no hita fa aleorantsika tanana ny fitantanana amin'ny tanàna. Mandresy ny atokotiko Madagasikara rehefa amirahintsika mianakavy. Noho izany mila nareo mifanometanana, mifandresy lahatra fa ny kandidany atokotiko Madagasikara dia sady mahalala no mahay no mahavita mampandroso tanàna. Lafim-baovao hafa dia nanao fitokonana tamin'ny tiniany ity ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly eny amin'ny toby fiantsonana Make Andotapenaka. Ny antony dia ny voalazan'izy ireo fa noho ny fisian'ny jadona amin'ny fitantanana eny antoerana. Jessica Miray sy Tahiriniana Ranarynirina no teny antoerana mitatitra ny vaovao. Foana tsy nisy fiara toy izao ny tato amin'ny toby fiantsonana Make Andotapenaka androany. Navoaka ny mpitatitra tety ivelany avokoa ireo fiaran'izy ireo. Toy izao ny fanambaran'izy ireo ho anton'ny fitokonana. Be dia be ny zavatra mifamofoa tato zany. Dia raha ohatra ka resaka tamin'ilay tompona andraikitra tato izahay dia nisy zavatra nitakinay zany.
dia ohatrany mihitsy hoe ohatrany fa tsy mahafapo anay milana misy zany a dia tapira zany jatona lisy ohatra fotsiny zao mampalelo anazy zao amin'ny chauffeur ana fa tsy amin'ny maha-président ana dia chauffeur tsy mahazo miditra amin'ny gare routière raha tsy mitondra tomobile raha tsy mitondra tomobile dia ahoana moa ho any Analakely fi zany re chauffeur reo sa ho any tsara lalàna nefa reo a mamelo mba dia manjanaka ohatra anako daholo ny chauffeur ny mpamily mitondra fiara zay mitrato dia ekena zany fa tato zany a ny chauffeur hoe fampitsabaka amin'ny asana mpandrara zany hoe manao guichet za manera manao clandestin dia tokony raha tokony ho izy zany a ny chauffeur manao zay dia tokony resahana aloha hoe ajanony eo asany sefa tsy asandry zareo zany fa tsy tonga dia avoaka hoe tsy mahazo miditra ato tamin'ny herinandro be da be chauffeur teo amin'ny tambony total teo nefa samy manambady tsy hiditra ato amin'ny toby fiantsonana intsony izahay araka ny nataon'ireo coopérative raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo dia ny alona ny mpitondra ny voalohany fanapakevitra ny rasinay a matoa zay ny voaka dia tsy verina tsony zay a raha tsy misono ny mpitantana nyity gara ty faharoa misy lalàna any a tady voaka tsy aina fa efa voaka hoe ahena ny soty ny tomobile dia iasorona koa ny seza ampivoany zay any amin'ny réception technique ho an'ny tomobile zay vao miditra tsy mety zany tsy mety zany dia faharoa fahatelo alohan'ny ministera no hitantana gara ty fa tsy privé satria lasa ohatra ny fonja ty privé ato mpitantana ato ato misy mpitantana ohatra ny Andriamanitra izy ato tsy mety aminay tsony hiverina ato raha mbola eo reo fa mampanantenanareo zay rapitso a raha mbola eo reo rapitso dia maki foana zay eto dia mampitandrina sady nareo zay mieritreritra hikitikitika anay zay miteny eto fa ara-dalàna zao fitakiana zao raha nanantona ny mpitantana ny gare routière izahay dia nilasa izy ireo fa tsy mbola tao an-toerana ny lehibe iny fa mbola miandry tokony ho tamin'ny 12 ora sy sasany teo tsara moa ny mampafantatra fa araka ny vaovao zay voarainay ny arivariva teo dia tsy niteto Antananarivo raika foana fa tany Mahajanga ihany koa tao amin'ny toby fiantsonana nasionaly dia nisy ny fitokonana nataon'ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly fa lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy miova amin'ny heviny ireo mponina eny Ambotrimanjaka manoloana ny fanotofana tany izay inian'ny fitondram-panjakana idirana amin'izao fotoana izao nambaran'izy ireo fa ny irahina trano ny mponina nata misy ny endrika marobe izay anaovana fampiororona sy fampisaraham-bazana azy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana Asina Andriamalala sy Mathieu Princy mianjandrony tady eo amponina Ambotrimanjaka sy ny mpitondra fanjakana na dia eo azany tsy faneken'ny vahoaka ny tsy anotofana tanimbary fivelomany dia miezaka manao letrezana hatrany ny mpitondra amin'ny anotofana tanimbary 100 hektara rehefa tsy naomby ny fandrafiravizana vola an'ireo mponina dia nitady hevitra ampisavorovorona azy ireo indray ireo mpitondra rehefa tsy hainareo tekinisianina ny asanareo aza mitetateta midikidina ty mijanonana amin'izay misy anareo any lasa eritreretinareo indray rehefa aveo ianareo indray ny amin'ny mesoketanay rehefa aveo hoe nisy savorovory tao Ambotrimanjaka na nisy korontana tao amin'ny commune zao noho ny ataonareo fa tsy noho ny ataonay tampotampoka eo nareo fa mandeha efa indray koa olona anao inona tsy fantatra tsony izy zay no ataoko hoe rehefa tsy hainareo ny mifampiresaka amin'ny vahoaka dia aza midiny aty mihitsy manahirana io zay mantsy no mahatonga ny tena miantso foana ary mampita hafatra foana ampitoniana sy ampanajana ny hoe raha tena henon'ny feo amin'ny vahoaka mariny dia le vahoaka mihitsy aloha iresahana fa tsy mahita décision tampotampoka avany ananina avany anaty ministera avany
avany anaty domaine avany dia solotena no antsony tsy solotena nge ny tompony tanàna ray manontolo eo fa le vahoaka no zany aza manao an'izany fa tsy mety zany mampikorontana zany ohatra ny ianareo indray no iantsy ady amin'le vahoaka aty hoe io fa dia ho ampidina nareo samynareo fa atsona aloha ny solotena dia na izay samyizay sa fantany efa izy reto solotena reto fa solotena avaiza izy no fidy andreo ireo ny solotena raha ny fanazavana dia tsy tonga tena mbotry manjaka akory ireo solotena sampandrarah momba ny fananantany izay nangataka fifampiresahana ka niteraka fahatezerana ho an'ireo mponina. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fiainam-bahoaka izay hatrany dia maro ireo vahoaka sy ny mponina mpanjifa ny jirama no sorena meloko tamin'ny fomba fiasan'ny jirama sy ny fisian'ny fahatapahan-jiro eo ihany koa ny tsy fisian'ny rano izay nitranga tatoato izay. Indrindra moa maro ireo olona izay mitady vola miankina indrindra amin'izany famatsiana herinaratra avy amin'ny orinasa jirama izany. Jessica Miray sy Tahiriniana Ranarina no nanangona ny feon'ireo mponina izay sendra azy ireo teny rehetra teny. Tetỳ amin'ny faritra 67 hektara no nanaovana ny fanadihadiana mikasika ny olana be ateraky ny fahatapahan-jiro matetika sy lavareny. Mpivarotra hani-masaka, mpanao volo ary tompona cyber samy miankina amin'ny jiro avokoa ireo asa ireo. Tatoato anefa 100 mihitsy ny fatiantoka ateraky ny fahatapahan-jiro. Tsy ny etỳ 67 hektara irery ihany no miaina izay delestage izay fa ny faritra rehetra eto andrenivohitra mihitsy ary manerana ny Madagasikara. Ny tsapa aloha izany izao dia tsy mbola nisy fiantraikany tamin'ny olana ny rano sy jiro mihitsy ny fanoloana ny ministry ny angovo sy ny akoranafo sy ireo mpitantana teo anivon'ny jirama. Faniliana andraikitra tony mahazatra no misy ataon'ny mpitondra fa tsy ny fitadiavana vahaolana. Ibodiangatsika kely ny lafin'ny politika saingy misy ifandraisany kosa amin'ny sosialim-bahoaka niboaka tamin'ny fahanginana tamin'ny tiniany ity ny antoko DHD Madagasikara nitondra ny fanakianana ny amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra sy ireo manodidina azy manoloana ny zava-misy iaina ny vahoaka ankehitriny dia ny fasarotana eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy izany. Asin'Andriamalala sy Tahiriniana Ranarina. Tsy misy mandeha amin'ny tokony ho izy ny raharaha eto Madagasikara hoy ny antoko DHD Madagasikara. Mbola fitohizan'ny asa nataon'ny filohan'ny repoblika teo aloha Era-Jonary Mampianina ihany aloha hatreto no hita fa tohizan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Mampametra fanontaniana hoy izy ireo ny tsy fahafezan'ny mpitondra ny olana ara-tsosialy mitranga ankehitriny izay mampikaikaika ny vahoaka. Zany mitondra fanjakana zany dia manao atsona milaza manao hoe mbola voangana izy ny teoko ahoana moana zao mitondra an'io. Fa zany fitondram-panjakana izany alohan'ny andraisanao fanjakana dia tsy maintsy vavoalaminao ary nambaranao mpabe maso manao hoe ity ny planina rehetra manontolo hitondrana an'izany fanjakana izany ary zao ny tetikaditra manontolo amoahana azy ao anaty fandeny zavatra io. Ny zava-misy teto dia propagande ny betsaka fampelezan-kevitra nentina fotsiny azahoana mandresy lahatra ny olona na manadonto ny olona omba na atoky ny fiainana ho aviny
fa tsisy fanapahan-kevitra sy namana zay verina tokony atao. Nilazaina teto fa manana ny teknisiana rehetra manontolo afaka mahany problema Madagasikara aizary zany amin'izao fotoanandro zao. Nentina teto zao vahiny era-tany rehetra manontolo zao zay tena nibaiky sy iverina fa fototra hijoroan'ilay IOM aizary ireo vahiny sy namam-panambola reo amin'izao fotoanandro zao. Nilazaina fa misy fitoram-panjakana hijeryn'ny tompontsomoaka marina eto firenena misy antsika rafitra izary ny ahitany an'izany amin'izao fotoanandro zao. Tsisy mazava ny fandehanjavatra rehetra manontolo fa dia lasa kobakambava ny zava-misy atao amin'ny firenena misy antsika iainana amin'izao fotoanandro zao. Mahagaga ihany koa hoy ny antoko DHD ny isisian'ny mpitondra fanjakana ametraka ny tetika asa tanamasoandro Itsambotrimanjaka. Mila mitandrina ireo vahoaka tompon'ny tany sy ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy. Iza mahazo tompontso mivantana ny orinasa na ny mpanambola mihodina ao anatin'io. Ary faharoa, masy mandidy amin'izany ve ny fiarahamonina ary tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana an'izany. Ary ny fahatelo, ny zavatra goavana dia ny fampiarana aminy ve zany. Misy zavatra anankiray mba mofady. Ataon'ny mpitondra fanjakana mpangorokarena, mpitondra fanjakana miankidoany amin'ny velany. Ataovy mantra faran'izay mantra ny vahoaka amin'izay tsy manana hery takiny intsony izy. Manany etoko dia Madagasikara fa zany no tiana atao eto. Hanamarika ny 10 taona nijoroany ny Rotary Club Anosy isy ny etsika goavana zay ho tanterahan'izy ireo entina mankalaza an'izany. Nampahafantarina ny mpagnano gazety tamin'ity niany ity ny momba n'izany fikambanana izany sy ny etsika izay ataon'izy ireo. Asin'Andriamalala sy Tahiriny Anna Ranarynirina. 10 taona nanaovana asa soa ny Rotary Club Anosy. Tsy araka amin'ny fiheveran'ny olona azy ity fikambanana ity fa niompana be dia be tamin'ny asa soa na ny fanaovan-tsoa tamin'ny mpiarabelona. Fikambanana matanjaka efa miparitaka maneran-tany mihitsy ity fikambanana ity ary mitovy avokoa ny asa ataon'izy ireo, anisan'izany ny Rotary Club Anosy. Fa ny asa soa ataon'ny Rotary Club Anosy dia maro, sehatra maro amin'ny maha-mpikambana ao anatin'ny Rotary International ny Club Anosy dia misy sehatra maro ny idiran'ny Rotary. Anisany tena misongadina ho anay eo amin'ny Rotary Club Anosy ny resaka fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Ary io moa no filaza hoe action efa tena pérenne fanaonay dia anisan'ny lehibe amin'izany ny fanaovana fametrahana jiro any amin'ny trano fiterahana, ny efitra fiterahana ametrahana jiro amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Ary efa maro ny teto Madagasikara no nametrahana izany zavatra izany ary mitohy amin'izany io fitadiavana vola io. Misy koa ny sehatra hafa idirana fa fantainao moa zany hoe izy no tena lehibe dia anisa no anisan'ny lehibe indrindra mihitsy. Mifankalazana izay 10 taona izay dia isy ny fampisehoana iarana amin'ny tarika besa ny 9 Desambra ho avy izao etsy amin'ny CCI Ivato. Iny ihany koa tompo klasy tompo vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata no atolotra n'ireo ekipa jiaby izay niara-ny salana molavola n'ireny vaovao izay natolotra teto ireny. Magnano ny samy tsara ho amintsika jiaby ary ny tenako amin'ny manaraka koa veloma tompoko.